Faly miarabanao indray. Ny filaza ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao de hoe tena tanim-piadiana tsika izao ao anatin'ny fotoanany ady, ary ny fahavalo de fahavalo tsy hita maso no iadivantsika. Amin'ny ankapobeny moa ny eritreretina ao anatin'izany de ny virus, ny coronavirus hatrany kanefa tsy izay ihany fa ny fiainana isan'andro miaraka amin'ny tompo mihitsy de ady foana. Ady na de ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny asa isa tsy misy ny fianaran'ny ankizy ny zavatra isan-karazany fakapanahy isan-karazany mahazo antsika ny fiangonana zara fa misokatra sy ny rehetrarehetra dia miteraka ady avokoa ireny rehetrarehetra ireny ahoana ny fomba hiatrehantsika an'izay ady zay. Inona ny ambaran'ny soratra masina ny amin'ny atrehantsika an'izay ady zay. Fa mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izay aloha de zao hoe raha ohatra ianao ka ao anaty Facebook dia azadino ny manao j'aime ny pejy. Ny pejy mihitsy no anaovana j'aime zany fa tsy ny video fotsiny, fa raha manao koa moa ianao de efa voamaika tsara zany ao anatin'izany, ary ny mizaran'izany ihany koa ahitany hafa azy de efa fandraisana anjara anao amin'ny fitoriana izany. Raha ohatra kosa ianao ka ao amin'ny YouTube dia sady manao j'aime no tsy adinoina ihany koa ny s'abonner zany mba ahafahanao mahazo an'ireo video rehetra zay avoakan'ny gasy mahay mamaky baiboly. Dia zay no idirantsika ary amin'ny hoe inona ary no ataontsika hiatrehana an'izany ady tsy hita maso zany de noko fa efa azonao an-tsaina avy hatrany ny Efesianina 4:9-10 ka hatramin'ny 11. De io indray no jerentsika ny Efesianina 4:9-10 ka hatramin'ny 11 manao hoe: farany mahery aza ao amin'ny tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly, fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika fa amin'ny fanapahana sy ny fahefana ary ny mpanjaka n'izao fahamezinana izao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Noho izany raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa zany dia afahatra ianareo. Ajanontsika treo aloha le izy de hitantsika zany fa nomen'Andriamanitra fitaovam-piadiantsika hiatrehana an'izay ady amin'ny zavatra tsy hita maso zay, dia na inona dia izay no hiatrehantsika azy. Ny anankiray teo de hoe nomen'Andriamanitra fitaovam-piadiantsika teneny hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra, averiny amin'ny 7:12, raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho raisitsika, ho tafitsika, hanaovantsika isan'andro ireo fiadian'Andriamanitra ireo ary ilainy zany rehefa tany fiadiana. Fa matetika adinontsika fa raha indroa no niteneny ny fiadian'Andriamanitra amin'ity andalana ity de intelo kosa ny teneniny hoe inona ny hery hiatrehantsika an'izay. Ny 10 mitenen'izay hoe mahereza ao amin'ny tompo amin'ny tanjaky ny heriny. Ny amin'ny baiboly mahazatra antsika izy de hoe mahereza ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezany. Eto izy hoe mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny. Lay hery eto zay ampiasaina dia misy karazany anankitelo izy io. Eo ny hoe mahereza, eo ny tanjaka, de eo ny hery. Izay le ampiasaina fa io hery ampiasaina io de ao amin'ny tompo. Ary zay foana ny teneniny gasy mahay mamaky baiboly tsy ny herinao, tsy vita ny herinao na ezakezaka tahaka n'inona ary ianao ny andresy sy atohitra ny ratsy sy ny zavatra manahirana rehetra, fa mila ny herin'i Kristy, ny herin'ny faherezana, ary mila mahery ao anatin'izay zay raisitsika avao amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny fiombonana amin'ny Jesosy Kristy isan'andro. Ary zay de efa hitantsika mivavaka nataon'i Paoly ary amin'ny toko voalohany amin'ny Efesianina ery izay hery lehibe an'Andriamanitra zay hiatrehana an'le izy. Ny fahavalo moa de lazainy eto le devoly zay fetsy ambarany eto hoe ny fanangolen'ny
devoly. Ary ambarany koa hoe le fanahy ratsy eny amin'ny rivotra io a, fanapahana, fahefana, mpanjakany zao fahamaizinana zao, manana hery ihany koa izy io, manana fahefana ihany koa izy io a, zay sarotra ny manohatra azy. Ary sary hita am'zany mihitsy ny virus zay manahirana ny olona rehetra, de tahak'izay ihany koa ny ataon'ny devoly amintsika zany. Dia iny ny fahavalo a, ary ny farany de zao, ny alohan'ny farany de zao hoe azonareo anohatra amin'ny andro mahory. Ary io le ataon'ny mpiadiana satria tena ao anatin'ny andro mahory tsika zao, andro mahory foana ny fiainan'ny kristianina, satria ety am'zao tontolo zao no ahitantsika fahoriana hozy Jesosy Kristy. Fa am'izao fotoana zao tena mahory kokoa satria betsaka ny tratrin'ny aretina, betsaka mikarakara fianakaviana marary, ao ny laozana fianakaviana, nandalo fahoriana maro isan-karazany, ao ny sahirana ara-bola, ara-toekarena rehetrarehetra, ao ny zavatra isan-karazany ohatr' zany mahory. Fa mahory ihany koa ny fakapana, ny atao mba ankatoavana anaovana ny sitrapon'Andriamanitra, mahory avokoa zany rehetrarehetra zany, ary zany le fahoriana. Zay le zavatra iainantsika am'izao fotoana zao. Ny tanjon'ny nanomezan'Andriamanitra ny fiadiny a, ny tanjony nanomezany hery ny telo ho atsika, dia ny ahafahantsika iorina tsara ao amin'ny tompo, azahoanareo hifatra mamaka zany a, minanana faka, azonareo anohatra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa izany de ahafahatra ianareo. Jereo fa averiny indroa, ny teny miverimberina ao anaty andalana anankiray de manan-danja lehibe. Fa rehefa tafavoaka amin'ny zavatra mahory tsika, rehefa maharesy amin'ny fiadiana zay ampiasain'Andriamanitra tsika, dia miorina kokoa amin'ny tompo. Mampalahelo raha hiaran'izao olana isan-karazany zao isika kristianina amin'izao fotoana zao, tahaka ny tamin'ny heritaona mivoaka eo de tahaka ny idirana tao ihany ny voahana. Fa antenaina fa rehefa tafavoaka soamantsara amin'ity fibohana olan'ny Covid ity isika, dia mba hiorina kokoa ao amin'ny tompo, hifatra kokoa ao amin'ny tompo, ary ahatohatra kokoa ny fanangolen'ny devoly. Rehefa zay ara no izy de inona am'izay ary reo fitaovam-piadiana izay apetraky ny tenin'Andriamanitra, dia ny tohany manambara zany hoe mifahara ary ka misy kina fahamarinana, mitafiny rary no fiarovan-tsatra, kiraroy fa vonona-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, amin'ny toe-javatra rehetra de tany ny finoana ho ampinga, fa izany no azonareo mamono ny zana-tsipika amin'ny rehetrarehetra lefa n'ilay ratsy. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha, ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena am'zany amin'ny faharetana sy ny fangatahana ho an'ny olona masina rehetra. Dia averiny ihany fahantelo ilay hoe mifahara ary, mila miorina tsara ao amin'ny tompo, mamaka tsara ao amin'ny tompo tahaka n'ilay azo eo amoron-drano amin'ny salamo voalohany dia mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra zany, zay no tiany apetraka, mifahara ary ka misy kina fahamarinana. Ny zavatra mitrangy eto zany de zao hoe tamin'io fotoana nanoratan'ny Paoly io de gadra izy noho ny filazantsara tany am-ponja izy no nanoratra teto ary dia mahita an'le miaramila mpiambina isan'andro mivezivezy eo akaikiny eo manodidina azy eo de zany no natonga azy nieritreritra nyity fitaovam-piadiana ho an'ny kristianina ty, tahak'izao ny endrikendriky ny miaramila romanina tamin'izany fotoana izany zany dia avy amin'ny alalan'io no andraisan'ny Paoly ny fitaovam-piadiana. Inona avy ary izy ireo ny anombohan'ny Paoly azy de ny fehikibo. Ny fehikibo de tahak'izao ny paoziny eo amin'ny valahana eo zany eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 santimetatra eo ny habean'ilay fehikibo, ngeza mihitsy zany io fehikibo io satria izy io dia eo no itoeran'ny fiadiana hafa rehetra, eo no apetraka ny sabatra, eo no mitazona ny pataloha, eo mitazona ny fiarovan-tratra sy ny fiadiana hafa rehetra, dia eo avokoa no apetraka zany amin'ny fehikibo kanefa ny amin'ny mahalehibe azy de io ihany koa no miaro ny valahana,
zany hoe mampisy équilibre tsy mahamora mianjera n'lay miaramila zany de ilaina foana ny manana an'io fekibo io dia raha nlazaina eto ny fekibo izy de fahamarinana fa mila fatatsika ny atao hoe fahamarinana misy ny atao hoe fahamarinana de misy ny atao hoe fahamarinana fa ny fahamarinana ambara eto de lay verité lay fahamarinany tenin'Andriamanitra araky ny ambaran'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Io zany ny ilayntsika ananana voalohany indrindra ny fehikibo ny tenin'Andriamanitra lay fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina ary izay ny manamasina atsika ny olona masina de olona maharesy ny fanambolen'ny devolo maharesy ny ratsy rehetra eo anatrehan'izao fotoanany covid zao ihany koa sy ny andro mahoro zao de ny apetraky ny tenin'Andriamanitra atsika dia ny atonga atsika hanana n'izay fahamarinana zay hitafen'izay sanandro zany hoe ny voalohany indrindra tokony hanana atsika de ny tenin'Andriamanitra fahamarinana tokony mamaky sy mandinika an'izany isan'andro tsika ary anampy ianao amin'izany ny antom-pisin'ny gasy mahay mamaky baiboly. Ny tenin'Andriamanitra zany no fototra ho an'ny fiainana kristianina ary raha tsy eo io de very avokoa ny fiadiana rehetra tsy manana ny fiadiana hafa rehetra ianao satria io ny tezomana ny fitaovam-piadiana hafa rehetra izay an'ny kristianina ka io ny mila ananantsika voalohany isan'andro ny tenin'Andriamanitra le fahamarinana. Ao aorianany fekibo de ny fiarovatratrana ny cuirasse tahaka zao ny endrik'ilay cuirasse zany izy io dia bronze ny ety ivelany zany hoe karazana metaly mihitsy zany ny ety ivelany miaro amin'ny zanatsipika sy ny zavatra isan-karazany rehetra ary ny ao anatiny mba tsy hamafy azy loatra de misy hoditra matevina ka natonga raha zany ny zanatsipika ny flesy alefa ny fahavalo eny fa na ny sabatra ary dia mba voarin'io bronze io fiarovatratra io ny vatana ray manontolo ary tsy ny vatana io ihany fa indrindra tena arovan'ny fiarovatratra de ny fo no miaro amin'ny fanamelohan'ny satana satria tonga de any amin'ny fo mihitsy no apetraky satana ny fanamelohana rehefa ao anaty fahoriana isika dia matetika zay no mitranga tahaka ny Joba zany de tonga ny namany mba hampahery azy fa nataony namany de hoe satria ianao nanota ny mahatonga anao an'io ny adalanao no natonga anao an'io eny raha misy fahotana tsapatsika dia mila hibebahana hatrany zany fa ny asan'ny devoly de manameloka zay mihitsy ny mahadevoly azy manameloka ka lay fiarovatratra eto zany de ny rariny na justice io ndray de le fahamarinan'ny Kristy io mihitsy le fahamarinan'ny Kristy no mila tafitsika zany ka na inona fanamelohana ataon'ny devoly atsika dia tsy maharo atsika zany satria Kristy lay marina tsy nanota tsy nalala ota mihitsy zay ny ambaran'ny Korintianina faharoa toko 5:20 hoe izay tsy nahalala ota de fa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny kosa isika am' Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana zany sy tamitsika nino an' Jesosy Kristy de izy lay tsy nahalala ota dia teo amin'ny hazo fijaliana izy nitondra ny fahotantsika nataony ota lasa ota zany Jesosy Kristy hamonjy atsika ka rehefa nino an' Jesosy Kristy tsika dia lasa mitafy le fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy zany hoe lasa mitafy le fahamarinan'ny Kristy isika de tsisy azon'ny devoly atao amintsika satria rehefa mapanga atsika ny devoly dia Kristy no hitan'Andriamanitra satria mitafy an'i Kristy tsika ka rehefa mitafy ny fahamarinan'ny Kristy zany de ajeren'Andriamanitra ho marina foana ka ninona fanamelohana ataon'iza na iza hoe zany mamparary anao zany mamparary ny havanao zany mahalasany anina dia aokotsika hitafy ny fahamarinan'ny Kristy fa zany miaro atsika amin'ny andro mahaory fiarovana maharo atsika amin'ny andro mahaory de ny fahamarinany Kristy ny marina fa tsika olombelona tsy misy marina na dia iray ary kory ary raha jerena ary ny fahamarinana atsika ny asan'ny fahamarinana zay mba nataotsika araka ny Isaia 4:15 de zao lazainy hoe tahaka ny olo maloto izahay rehetra ary tahaka lamba miosindrany fahamarinanay rehetra
Ny fahamarinantsika zany de tahaka ny lamba miosondray ao anatrehan'Andriamanitra izay ratsy zany nefa ny fahamarinantsika noho izany aoko tsika tsy antehatra ny fahamarinantsika fa hitafy hatrany ny fahamarinany Kristy zay ny fiarovatratra fitaovam-piadiana faharoa. Ny fitaovam-piadiana fahatelo de ny kiraro. Azafady fa kiraro ilay izy izy io dia mafy be ny ery amin'ny tongony ery zany amin'ny semellen'ilay kiraro io tahaka an'ireny brodequin-ny Rangers ny miaramila ireny zay ahafahana mandeha lavitra. Zay ny anankiray. Fa ankoatran'izay ihany koa de miaro amin'ny cheville le miakatra kely ambony iny de miaro ny aty amin'ny cheville aty mba tsy ho ivilana io zany de afaka mandeha lavitra ary tsy mahatany équilibre ihany koa tahaka an'ilay fehikibo teo. De ny ambaran'le hoe fiarovatratra ozy izy de fahavononam-panava amin'ny filazantsarany fahamarinana. Fahavononam-panava amin'ny filazantsarany fahamarinana de any amin'ny tongotra no apetran'le izy. Zao ny lazain'ny Romana 5:1 lay vokatra ilay filazantsarany fahamarinana zany de ozy hoe noho ny finoana ary de tonga olo-marina eo mason'Andriamanitra tsika sady efa mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Manana fihavanana amin'Andriamanitra tsika rehefa no amarinina tamin'ny finoana rehefa nitafy an'ilay fiarovatratra teo. De fa rehefa nahazo an'izay fahamarinana maimaim-poana zay tsika de vonona kosa hizara an'izay filazantsarany fahamarinana izay amin'ny hafa. Zay zany le izy. Ka na inona mitranga amin'ny fiainana dia anisan'ny fitaovam-piadiana ny fasahintsika hatrany manambara ny filazantsara ny fahamarinana. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika dia vita fihavanana amin'Andriamanitra satria ny ran'ny Kristy no mampihavana antsika amin'Andriamanitra. Ka rehefa nahazo an'izay fahasoavana lehibe zay tsika dia tery izaran'izay ary vonona foana ny tongotritsika hanambara an'izay na amin'ny alalan'ny ditongotra na amin'ny alalan'ny fiara na inona eny amin'ny alalan'ny Facebook sy ny tambajotra isan-karazany ihany koa ary dia izay fahavononana hitory filazantsara izay ny kiraro. Ny fahatelo de ny apinga. Bouclier moa no ilazana azy ny apinga de mahatratra any amin'ny 20 centimetatra ka hatramin'ny ny halavany ary 80 centimetatra ny sakany amin'ny ankapobeny maharo ny vatana iray manontolo. Io apinga io tahaka ny hitantsika etsy amin'ny sary etsy zany. Miaro ny tena iray manontolo izy io amin'le zana-tsipika fanameloana zay alefan'ny satana zana-tsipika mirehatra. Dia iny no iarovana azy ary rehefa mitambatra io apinga ny miaramila romana io de tahaka ny tanky mihitsy tahaka ny fiara mifony vy mihitsy izay tsy resin'ny miaramila hafa tamin'izany fotoana izany izy io zany. De ny ambarany de ny finoana raiso ny finoana ozy izy ho apinga zany hoe ny fihazonana an'ilay teny fikasan'Andriamanitra no apetrany eo zay no finoana zay lazainy. Ny Jaona 1:5-4 dia milaza an'izay tsara hoe satria izay rehetra naterak'Andriamanitra de maharesy zao tontolo zao ary ny fandresena zay nandresy zao tontolo zao de ny finoantsika. Iza moa no maharesy zao tontolo zao fa tsy izay mihiny fa Jesosy zanak'Andriamanitra. De fantatsika lefa nitenentsika tery aloha hoe Jesosy Kristy nefa naharesy zao tontolo zao satria na de tany feno fahoriana ary izao tontolo zao. De zay ny ilaitsika n'ilay tenin'Andriamanitra tery aloha fehikibo satria iny koa ny asianany apinga dia ao anatin'iny ny ahafahantsika mandray ny teny fikasana rehetra. Ny olana fotsiny rehefa mandray teny fikasantsika dia matetika raisintsika amin'ny maha-paoma azy arabaky teny amin'ny mahasary azy le izy fa tsy raisintsika ara-panahy. Dia matetika dia diso fanantenantsika amin'ireny teny fikasan'ireny fa voy ihany tratra ihany tahaka ny Salamo 1:20 izay efa nambara teto amin'ny videoany gasy mahay mamaky baiboly izany. Ny fitaovam-piadiana manaraka de ny fiarovan-doha, ny kasika izany tahaka an'izao ny kasika ny miaramila romana tamin'izany fotoana zany mazava ho azy fa ny loha no arovany satria ny raha voadona ny loha de mahafaty ary raha tsy mahafaty ary dia mahalasa adala mihitsy satria any amin'ny loha ny toeran'ny fisainana rehetrarehetra ka dia zava-dehibe anisan'ny
membre vital ny olona ihany koa zany a io loha io. Ny Kolosiana toko 2:17 de miresaka hoe ary ianareo de efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia novelomy niaraka tamin'i Kristy ary efa navelany avokoa ny fahadisoantsika rehetra. Eto zany a dia ny famonjena izay le fiarovan-doha tena miaro antsika ary io le ambarantsika foana hoe rehefa mipetraka tsara ny famonjena hoe efa navelany avokoa ny fahotantsika rehetra satria efa niara-maty tamin'i Kristy tsika ary efa niara-nitsangana tamin'i Kristy dia izay ny lehibe indrindra tsy tokony hampatahotra atsika fa rehefa any amin'ny loha any ny matahotra dia mora azo ny aretina sy ny virus isan-karazany tsika satria mekely ny hery fiarovana aty anatintsika. Fa rehefa mipetraka tsara ny famonjena hoe fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy dia navelontsika dia ho an'ny Tompo, matsika dia ho an'ny Tompo, navelontsika namaty dia an'ny Tompo foana. Izay ny mazava-dehibe an'ilay fiarovan-doha. Ny fahasalamana mety ho lasa, ny aina mety ho mandalo, mety ho very ihany fa ny famonjenantsika kosa araka ny Jaona toko 7:7 ka hatramin'ny 7:20 dia izao no lazain'ny Jesosy Kristy hoe izaho manome azy fiainana mandrakizay, tsy fiainana mandra-panota, tsy fiainana mandra-parary, tsy fiainana mandra-pahafaty, fa fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy harombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mandrombaka amin'ny tanan'ny ray, izaho sy ny ray dia iray ihany. Jereo tsara, tsy misy mahay mandrombaka azy amin'ny tanako izy Jesosy Kristy. Fa io matetika mbola lazainy olona hoe raha ianao no misaoty dia miala fa mbola lazainy hoe ny raiko akoatran'i Jesosy Kristy zany dia ny ray izay nanome dia io mbola lehibe noho izy rehetra, lehibe noho ianao, lehibe noho ny devoly, lehibe noho ny aretina, lehibe noho ny coronavirus, lehibe noho ny rehetrarehetra ary tsisy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny ray, tsy misy. Kanefa ny izaho sy ny ray ho Jesosy Kristy dia iray ihany. Zany hoe manana fiarovan-doha tsika rehefa mahazo antoka ny famonjentsika ary mahatoky hoe tsy ho very zany navelontsika namaty ao amin'ny Tompo, ao amin'ny Tompo. Ka ny fiarovana ny famonjena zany dia miaro ny lohantsika ary manome hery antsika hiatrehana izao andro mahory izay lalovantsika izao. Ny alohan'ny farany moa dia sabatry ny fanahy, ny sabatra izany io ihany ny fitaovam-piadiana entina manafika ary ma-offensive hoy ny fitenena. Sisa rehetra dia fiarovana avokoa. Ny teo aloha zany na ny casque, na ny bouclier, na ny fiarovan-tratra, na ny fehikibo, na ny kiraro dia ity ihany ny tena fanafiana. Eo amin'ny 20 cm eo no lavan'ny sabatra ny miaramila romanina zany ary mahafa azy dia maranitra ny lohany, maranitra koa ny lelany anankiroa. Ny an'ny miaramila romanina rery no maranitra ny lelany anankiroa ary zay dia ahafahantsika mijery tsara, mahatsiaro tsara ny Hebreo toko 4:12 dia ny tenin'Andriamanitra zany hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ary manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka sady mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Zay. Io ny fitaovam-piadiana lehibe indrindra dia ny tenin'Andriamanitra zany. Zay mahatonga antsika niteny tery aloha hoe ny fehikibo dia aza adino fa ao ny tena mitoetra ilay sabatra, hametrahana ny sabatra zany ny tenin'Andriamanitra. Ka raha tsy manana tenin'Andriamanitra, fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ianao dia tsy afaka manohatra ny fahavalo. Io foana no nampiasain'i Jesosy Kristy ilay teny voasoratra. Dia ny teny ao amin'ny soratra masina zany mahatonga an'i Jesosy Kristy niteny rehefa nalainy devoly fanahy hoe fa voasoratra hoe. Ka ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra zany no mampandositra ny Satana. Zay ny tena mampandositra azy, ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'ny tontolo manodidina izay ampiasaina azy izany fa tsy sary fotsiny na ny paoma fotsiny no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra.
ny fitaovam-pividiana farandrina moa de ny vavaka. Zay no lazainy Paoly andiny fahavalo-ambin'ny folo. Mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, koa miambena am'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana ho an'ny olona masina rehetra. Fotoana tena ifampivavahantsika zao ho an'ny olona masina rehetra. Amin'ny fivavahana rehetra ozy izy. Ao anatin'izany ny fisaorana, ny fiderana, ny fifonana dia ao anatiny. Fa eo ihany koa ny fangatahana. Fa mila fantatsika nefany satria raha itsika Andriamanitra afaka mangataka ny zavatra rehetra isika. Fa izy ihany no tompon'ny teny farany, tompon'ny fahefana farany dia mila miambina amin'ny fivavahana foantsika ny olona tena ao anatin'ny tratry ny aretina tsy mahavita mivavaka intsony. Mila mivavaka ho azy ireny tsika ary maharitra mivavaka ho azy ireny tsika. Izay le hoe fangatahana ho an'ny olona masina rehetra. Mivavaka anankiray izay tsy tokony ho adinoantsika ihany koa dia ny andininy faha-sivy-ambin'ny-folo hoe ary hoako na dia Paoly aza dia nangataka vavaka mba homena ny loha-bavaka hiteny amin'ny fahasahiana hampafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Zay mila ihany koa mivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay mitory ny filazantsara tsika mba hanana fahasahiana hiteny hanambary zany filazantsara zany. Eny i Paoly eto dia azo lazaina hoe nihiboka iraka migadra noho izany mba hiteny amin'ny fahasahiana arak'izay tokony hitenenako. Zany hoe na ao anaty fihibohana ara dia tsy mihiboka ny tenin'Andriamanitra fa mila tohanantsika mbavaka hatrany ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zany izany dia anisan'ny fitaovam-piadiana zay ilaitsika avokoa. Raha fitiantsika zany izany rehetrarehetra zany dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra zany ny tena fitaovam-piadiana. Rehefa eo ny herin'i Kristy, rehefa miaraka miainga amin'ny herin'i Kristy tsika, rehefa mifantatra tsara mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia manana an'ireo fitaovam-piadiana rehetrarehetra ireo. Ka ilaina isan'andro zany ny tenin'Andriamanitra. Eny, io tenin'Andriamanitra io no fekibo, io tenin'Andriamanitra io avy amin'ny tenin'i Kristy ny finoana, ny bouclier, avy amin'ny tenin'i Kristy ihany koa ny sabatra andresentsika ny fahavalo rehetrarehetra. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny asa nataon'i Kristy dia ny famonjena zany dia izay le fiarovan-doha, izay le fanamarinana ao amin'i Kristy, le fiarovan-tratra dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny akatsika an'izany azahoantsika hery hoe tsy misy maharombaka sy matohitra an'izany famonjena efa nomen'Andriamanitra izany ary farany dia mivavaka. Matetika ny fitenin'ny olona rehetra dia zao hoe ny vavaka dia manova zavatra. Eny, mety manova zavatra tokoa ny vavaka ny hoe hanamboaran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa amin'ny ankapobeny na dia inona ny ataon'olona hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina sy ny rehetrarehetra dia tsy izany ny valian'Andriamanitra. Satria indraindray tsy ny zavatra ny tian'Andriamanitra ovana fa ianao. Ka ny vavaka dia manova ny tenin'Andriamanitra, manova zavatra, fa ny tenin'Andriamanitra kosa no manova anao. Aoka tsy hisaraka ireo zavatra anankiroa ireo dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izany satria mba hovany ny tenin'Andriamanitra ianao hiefahatra kokoa ao anatin'izao olana izay mitranga hiainantsika ao anatin'izao andro mahaory izao. Dia misaotra anao naharitra hatramin'ny farany. Fa zao raha ohatra ka nahasoa anao, nampahery anao izay teny izay dia zarao ho hitan'ny hafa ihany koa araka ny voalazako teo fa aza tazomina ho anao rery. Na raha nahasoa anao zay ka mbola te hahazo ianao aza dino mitondra bavaka anay ary raha te hifandray aminay, te hanontany anay, te hanohana anay ianao dia azonao atao ny miantso amin'ny 034 07 867 26 fa vonona hifandray aminao zay na SMS no alefanao na ihany koa miantso mivantana mihitsy ianao dia afaka mifandray aminay ao anatin'izay. Rasoa reo.